o aminareo aneny dongo. Alady faraka amin'ny 30 ny volana Aogositra, alady farany amin'ity volana ity izay atsika amin'ny lohahevitra mifampahery ny mpino. Ny tompon'anjara anankiroa no miaraka amintsika amin'ny sampana ankehitriny. Alohan'ny idiran'ny zareo raintsika ny hira faneva sambatra. Sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny Salamo 130:30, rehefa vita izany dia atao ny hira voalahatra ifefipemy mahafaraka amby 700 andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo, vita ny vavaka vao mipetraka. Salamo 130:30 amin'ny anaran'i Jesosy.
Raranay tsara indrindro raha anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Midera sy mankalaza anao zahay fa Andriamanitra be fitiavana sady mpanamasina anay ianao. Misaotra tompony amin'ny fitantananao anay tsiraray avy tonga amin'izao tempolo masina izao. Misy ireo namanay mbola eny an-dalana ianao nanafaingana ny tiany hamonjy izao fotoana izao. Akory manaraka amin'ny tambajotra serasera fanahy masina hanome fatoana ny tsirairay. Tompo hamasiny ny fotoana izay tanterahana mba ho anitra kasitrahana eo masinao, mba tsy ho tahaka ny diranay teto ny voanay eto. Izany vavaka izany dia sitrakay ampiarahana amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra mamasiny ny naranao tonga ny fanjakanao atao any ny sitrapo taky ny an-danitra omeo anay ny anina saza ho anay ary mamela ny elokay araka ny izay meloka taminay azy mitondra anay amin'ny fahakam-panahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izay lohavan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Manonona ho anao ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra mba hitsangana. Dia ataontsika ny hira fa 750 sy 700 andininy voalohany sy faharoa. Kivavaka sika sambatra tokoa zahay Jesosy tomponay eo fa narovanao ka tonga eto Andrea izay lazainao aminay indray. Koa mitenena fa vonina iananao izahay ary ny fanainao masina ny hitarika anay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Sokafy ny baibolitsika ao amin'ny Daniela toko 10 andininy 7 tapany A. Daniela toko 10 andininy 7 tapany A. Rehefa hitantsika dia raintsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana aneo anao mahereza eny mahereza. Amen. Afaka mipetraka isika tompoko. Efa retintsika ve izay tenin'Andriamanitra izay rakizy? Fampaherezana nambaran'ny tompo tamin'ny Daniela mpaminany izy io. Ary etoana dia ambaran'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manatrika eto indray dia izy ary ilay anarana etsony antsika teo arak'ilay teny soratra masina teo ry ilay malala indrindra. Satria nahoana malala an'Andriamanitra aho, malala an'Andriamanitra ianao ary malala an'Andriamanitra isika rehetra. Dia nahoana dia ampaherezana. Isan'andro miatrika zavatra manahirana sy sarotra mandrakariva eo amin'ny fiainana itsika rehetra ireo, na fianarana na ny asa na amin'ny fahasalamana azy na ny fifandraisantsika amin'ny ray aman-drenitsika sy ny zanaka ary ihany koa ny fifandraisan'ny samy mpinamana ny mpiara-monina. Dia matetika indraindray dia mora kivy isika na ketraka mitady te-hijanaka tsy hanohy intsony ny asa na ny fianarana ataontsika andavanandro izay.
misy ihany koa farany teo zao nanala fanadinana dia mety hoe tsy afaka dia malahelo sy kivy-trotraka dia mety tsy te hivoaka ny trano na tsy te hanao ininona tsony aza fa te hijanona hianatra mihitsy. Fa ahoana hoy ny teny tompo tamin'ilay teny soratra masina teo mety amin'ny Daniela 10:7-10 hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza. Raha any ho any misy namanao mety hoe kivikivy izy mila fampaherezana dia atoroy azy io Daniela 10:7 io izay averintsika farany manao hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza. Samy ary say mampahery ireo olona namanao na tsy fantatrao aza na hitanao dia mila fampaherezana ireny dia mimpahereza izy ary zareo amin'ilay teny soratra masina teo. Iaraka hivavakantsika. Misaotra anao izahay Jesosy Tompo fa nampaherezinao ary nampianarinao mba hampahery ireo namanay. Ho mpampahery izahay Tompo tahaka anao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho n'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Iaraky amaky sy hain'ny soratra masiny sika riavana. Ny vakiteny voalohany dia hitantsika amin'ny tantara faharoa 7:20 ny 9:9 hatramin'ny 11:10. Tantara faharoa 7:20 9:9 hatramin'ny 11:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tany Jerosalema koa no nanendreny Josafatany sasany tamin'ny Levita sy ny mpisorony ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely ho amin'ny fitsaran'i Jehovah sy ny adiny olona. Fa efa tafaverina tany Jerosalema izy tamin'izay ka dia nandidy azy hoe izao no ataonareo amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fo mahitsy. Na inona no ady avy amin'ny rahalanareo izay monina amin'ny tanànany, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny amin'ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipoka samihafa, dia naro izy mba tsy ho meloka amin'ny Jehovah, fandrao hiara ny fahatezerany anareo sy ny rahalanareo. Izany no ataovy dia tsy ho meloka ianareo. Ary indro amariam-pisorona be no lehibe nareo amin'ny raharahany Jehovah rehetra. Ary Zebadia zanak'Ismaely mpanapaka ny taranak'i Joda ho lehibe nareo amin'ny raharahany mpanjaka rehetra kosa.
ary ny levita ho mpife anampy anareo. Mahereza ka mahefa, ary Jehova ny omba izay tsara. Amen. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 12 hatramin'ny 15. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 12 hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny Tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny miasany, mihavana tsara. Ary mananatra anareo izahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny malemy-saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsisy hamaly ratsy olona, fa mieza mandraka riva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Dia hitsangantsika hitsenan'ny filazantsara. Filazantsara ny Matio toko 7 ny andininy 15 hatramin'ny 20. Filazantsara ny Matio toko 7 ny andininy 15 hatramin'ny 20. Izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha manota aminao ny raha ilainao, dia makanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy, dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy, dia efa azonao ny raha lainao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3. Ary raha tsy mety miaino ireo izy, dia ambaraho amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy, dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorehetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany, dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany, dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka angataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonan'ny 2 na 3 amin'ny anarako, dia eo afovoany aho. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika, saotranao Andriamanitra fa voavaky teo ny teninao, ka raha hotoriana sy ambara aminay izany, dia fanainao masina ny rotsaka ao mpanomponao, ka nolotsaina sy hitaridalana azy. Izahay koa Jesosy eo, mba ho ny fanainao masina, mba ahay fantoka ka ahafantaranay izay zavatra ho teneninao sy ambaranay aminao. Dia misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao naovanay izany mivavaka izany. Amen.
mipetraka ianareo. Ny bokin'ny Matio a indraindray dia antsoina hoe ny filazantsara n'ilay fanjakana. Ao amin'ny Matio zany miverina imbetsika indrindra ny teny hoe fanjakana, ataony hoe fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny lanitra na fanjakana fotsiny. Mahery ny 50 miverina izany ao amin'ny bokin'ny Matio. Izy io zany sady royaume no règne, mampiavaka ny royaume sy ny règne. Ny royaume zany fanjakana état des choses, zany hoe zava-misy, fanjakan'ny lanitra. Fa ny règne le asa tao, le fitariana le fanjakana. Ka ndraindray ianao mahita hoe règne de Dieu na royaume de Dieu, de misy fahasamihafa kely io. Ka vokatr' zay fanjakan'ny lanitra izay ao amin'ny Matio de misy lahateny 5 ngeda be amin'ny Matio momba ny fanjakan'ny lanitra io, fanjakan'Andriamanitra io. Ary io lahateny 5 io ny taolantehezany filazantsarany Matio, ary matetika tsy tsikaritry ny olona io. Misy lahateny 5 ao ny famaranana azy de mitovy hoe rehefa vitan'i Jesosy izany miteny zany na zany fampianarana zany. Io lahateny 5 io zany no tehezana na colonne nandrafetina ny filazantsarany araka Jaune, de nasiana tantara amin'izay anelakelaky reo lahateny ngeza be anaky 5 reo. Andeha jerentsika tsirairay lahateny reo. Ny lahateny voalohany de ny toko 5, 9, 7. Zay ny lahateny voalohany, antsoina mahazatra hoe toroteny tary antendrombohitra zany io, sermon sur la montagne. Io zany toko 5, 9, 7. Jerengery amin'ny andininy amin'ny toko 7 andininy 720 fa io zany ny famaranan-dahateny, ary mitovy ny fanoratan'ny Matio famaranan-dahateny 5 io. Andininy 720 amin'ny Matio toko 7 no famaranana ny lahateny voalohany. Ahoana ozy izy? Rehefa vitan'i Jesosy izany teny zany de talanjona ny voaka noho ny fampianarana. Io zany lahateny voalohany toroteny tary an-tendrombohitra na lahateny pahasambarina atao hoe makario na makarisme na béatitude. Io lahateny voalohany. Lahateny faharoa ao amin'ny Matio toko 10 milaza ny fanirahana na ny mission na ny iraka ao amin'ny filazantsarany fanjakana, ny iraka ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eo amin'ny toko 10 zany tsika mahita hoe Jesosy zany nanome fahefana ny 12 de nandeha ka ny afatra nomeny azy ireo no amin'ny toko 10. Jereo amin'izay ny famaranany azy ary mangalatra kely amin'ny toko 112 vakitsika. Ahoana ozy izy? Raha vitan'i Jesosy nandidiny mpianatra 12 de niala teo izy ampianatra sy teny anantananany io. Tena fa misy teny hoe rehefa vita amin'ny Jesosy. Io ny lahateny faharoa. Ny lahateny fahatelo de ny fanoharana 7 ao amin'ny fanjakana, ny fanjakan'ny lanitra. Toko 720 no misy an'io. Tena rehefa lahateny elany lalina tantara io Matio amin'ny lafiny littérature fa tsy mandeha ho azy ohatran'izao io, tsy uniforme ho izy nareo, tsy homogène ho izy nareo. Toko 720 misy fanoharana 7 momba ny fanjakan'ny lanitra. De miverimberina hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka an'izao, ny fanjakan'ny lanitra de tahaka an'izao, miverimberinao. De faranana izy io amin'ny andininy 750. Hitantsika ve le teny mitovy ohatran'ny refrain na fiverenana. Andininy 750 amin'ny Matio toko 720. Ahoana ozy izy? Rehefa vitan'i Jesosy, rehefa noharina teo de niala izy. Zay ny lahateny fahatelo, lahateny momba ny fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny renina fenany, fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpanaraty, ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny araty, ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpamafy voatsara. Lahateny fahatelo zay. Io zany lahateny milaza hoe ny mission na iraka ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny lahateny fahefatra indray de milaza ny fiarahamonina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Torohevitra ao amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Toko 720 no misy an'io.
ireo zany ahoana ny fiarahamonina ny fatafitohinana ny amin'ny rahalahy ao anatin'io le nivakiana tamintsika teo iny zay le contexte zay jere kely manganitra ry amin'ny toko 720 tsika amin'ny voalohany dia hitanao ao le teny famaranana fa mitovy aminy ahoana ozy izy ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny zany tanareo fa misy an'io foana zany izy io zany ny atao hoe repère littéraire zany afantariny hoe io ny famaranana le lateny misy an'io zany ao tokony fantatsika manomboko zao ny lateny fahadimy farany dia lateny andro farany alohan'ny aviany fanjakan'ny lanitra zay ny fiteny azy lateny momba ny andro farany iavian'ny fanjakan'ny lanitra toko 720 io ny haravany Jerusalema sy ny andro farany resamin'io mitohy amin'ny toko 720 fanoharina amin'ny Virgine 10 endry 10 adala Kristy ho avy hitsara ny velona sy ny maty amin'ny toko 920 io andininy voalohany misy an'le teny famaranana ahoana ozy izy zay misy foana le hoe rehefa vitan'i Jesosy zany teny zany na fampianarana io zany ny famaranana an'ireo dimy izy teo lateny dimy ka raha mitaniny io nanao ahoana na momba ny lateny dimy amin'ny Matio zany dia mba hainao le izy lateny fahafiry ary misy an'le vakiteny teo lateny fahaefatra momba ny fiarahamonina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra dia nivakiana teo ny aloha-hevitsika moa kristianina mifampahery anatin'le fiarahamonina amin'ny fanjakan'ny lanitra fanjakan'ny lanitra zany tsy ady aty an-tany no anan-danitra ny antsika zany efa tamin'ndido ny fanjakan'ny lanitra ny fiangonana ka ahoana ny iainana an'io ny zavatra voalohany mila mifananatra amin'ny fihavanana isika ny fiarahamonina tsy mandeha ho azy fa misy foana ny diso misy ny marina misy ny miady na lela sy ny fiara miady izy ny olona dia mifananatra amin'ny fihavanana manome taridalana i Jesosy eto andininy 720 ary taridalana io manomboka amin'ny kely mankana amin'ny lehibe manana forme indicative ho izy nareo raha manota ny rahalahinao dia inona ny tokony ataonao izy izy mankanesany aminy eo zany dia efa torohevitra ny fanohitra amin'ny kolotsaintsika ny antsika zay diso no andasana manatona zay diso ny avonavonantsika tsy ho avy eo ve izy hoe tsy tokony arahaba namo izy mo sa zany arahaba azy zany avy dia mampiady hoe izy ny miarahaba aloha anatin'ny trano zay tonga sa izay ao an-trano zany le fiarahamonina zany manahirana raha misy amintsika zao manao vakansy dia tonga na avy any lavitra tonga dia ndrendre manahirana hoe izy ny miarahaba aloha fa tsy isan'izany aminareo le vao tonga sa le hirina no miarahaba aloha izy zany mametraka tsara hoe le manana ny marina ianao mise manana ny marina io le olona efa tsy miarahaba anao ianao koa mbola tsy arahaba koa dia zavatra vaminy eo fa ianao tonga dia miarahaba azy raha manota ny rahalahinao izy ianao zany le mba sendra mba tsy nanota mba sendra mako dia mise milay dia ianao ny tokony anatona ozy izy ianao ny tokony anatona mazava tsara hoe mankanesa aminy dia mitokany nareo izy zazalay mbaraka izy zay koa dika le mitokany fa tsy ianao tonga dia tonga dia raisina zao ndray ny nataon'ny tato no kely zao ndray ny atomango sa tsy isan'izany moa fa ianareo mitokana ozy izy mazava tsara le fitantananao ny fiarahamonina aza mbola avoaka mihitsy fa ianareo roa ihany zay le hoe tsy ambara telo ianareo mirahalahy ihany ozy izy ianareo mirahavavy ihany ianareo mivady ihany aseho azy ny fadisony ianao manana ny marina no mitarika an'io fa tsy ho avy eo ve izy rehefa tsisy vola fa tsisy manao an'izany moa tsy ho avy eo izy rehefa midofotra any andrasanao midofotra zany le olona
fantsoa izy dia mitoka aminareo izy aseho ihany ny fahadisoa zay ny teneniny ary rehefa tsapany mihay miteninao izy efa milamina iny idio ao satria zay le fitokanana aza resahana antsony satria efa milamina iny fa tsy indray ritina tsy mety vita koa zany a tsy mety vita dia ampatsahivina foana isan-kerinandro fa efa milamina iny ozy izy amindininy manaraka isika andininy faheninambinifolo ahoana ozy izy mety misy ny tranga ka tsy mihaino izy dia inona indray ny atao ozy izy mitondra olona ray na roa tanareo fa zay le hoe ty mandeha tsikelikely aloha le izy aza mbola olona ray na roa am'izay mafy tsara voalohany hita amin'ny olona fa nialaneniny ianao faharoa mety manana hevitra tsara anoho ianao le olona hitenenana azy zay le hoe ilana ny olona roa na ray ary lalàna hita amin'ny Israely tsisy olona azo elohana amin'ny vavolombelona ray fa tsy maintsy roa zay ny lalàna tamin'ny Israely tsy fantatry ny lalànantsika malagasy na tahaka izany mbola mitombona zay fa tsy maintsy olona roa no manameloka olona vao mety amin'ny lalàna Jiosy sady vavolombelona io aza malaky afa-po efa tsy nety izy tao dia alao hoany zany ko samy miala zany ko ina moa natao io fizara-tsy nety fa maka olona ozy izy zany hoe le fiavana zany tandrovona rehefa mananitra efa miteny azy fa tsy nety ko ina indray no ataoko eo fa velao hoany ihany velao hoany velao faty ihany tsy koa moa le fiteny raha mahazoko tsara dia efa ianao mbola mitondra olona ozy izy ray na roa amin'izay miafiorina tsara miteninareo ary misy olona manatrika eo sao dia mba matikena maso ihany izy satria izy le diso zay zany a ny fiaina anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany a atorony Jesosy ito efa tsy manaiky zany izy a dia iantsoa olona ozy izy indraindraiky le olona mbola tsy manaiky ihany koa ne le olona dia atao hoana ozy izy andininy fafito amby folo tsika zao tapany voalohany raha tsy mety mihaino ireo izy efa pluriel zany ireo olona telo ireo na roa dia ambarao amin'ny fiangonana sokafy amin'ny ngezangeza kokoa ny dikany atsangana ao amin'ny sampana vory mihitsy le STK itenenana azy fa tsy nety le olona roa sy telo atsangana ao amin'ny sampana zay ny dikany hoe tenena amin'ny fiangonana izy aloha ny fiangonana iteny azy hoe tsy mety ny nataonao olona maromaro ndray zany sao dia mbola avitra izy amin'ilay fihavanana tanareo fa misy torohevitra ataony satria tsika zany amin'ny tanina izy amintsika nefa nampiatra an'io antreo amin'ilay olona roa aloha matetika ampiaritsika aloha zany fa antsoa ny fiangonana antsoa ny praisampana antsoa ny fianakaviana dia manatrika eo dia tenenina izy sao dia mbo avitra ihany zany hoe miangeza zany le faribolana ananarana hitandrovana ny fihavanana ary zay mahatonga hoe nareo ihany aloha mifampiresaka tsy manana excuse tsony tsy izy hoe tsy nitenenina nisy vavolombelona roa taorinan'iny koa zay vao fiangonana ka saingy ny olona misy maditra madipo amindininy fafito amby folo ihany tapany faharoa ahoana ozy izy raha tsy mety mihain'ny fiangonana koa izy dia ataovy tahaka ny jentilisa sy ny mpamorietra izy le hoe jentilisa sy mpamorietra iny tsy hoe arina izy satria efa tsy niaina efa misy dingana telo fa ny jentilisa manko olona tsy pray fiaviana amin'ny Jiosy everina fa ho ambany saina ny mpamorietra everina fa pray petsapetsa amin'ny romanina ataovy tahaka amin'ny olon-tsotra izy aza resahana tsolo le zavatra mampiady zay no dikany izika le manana havana amin'ny karazam-piangonana sarotombelona reny a zay ny fanaovana azy aza miresaka favana tsony a satria io ihany no mampiady treny ny dikan'izany ataovy tahaka ny jentilisa sy mpamorietra izy satria tsy havana mihitsy nareo le zavatra hiadina iny zany aza resahana itsony miady hevitra ny amin'ny famadihana ny sasa ajanona aza miresaka an'izany aminy tahaka izany koa ny antoko politika efa hitanao fa tsy hany le resaka ajanona satria tsy haino anao mihitsy izy ianao koa tsy haino azy
zay le hoe ataovy tahaka ny gentilisy sy ny mpamorietra izy fiarabana ihany sisa atao raha miara-mihina no hano le hanina azay miresaka zavatra hafa zay le fandehana dia izay le fiarahamonina anatin'ny fanjakan'lanitra hoe miara mifananatra fa mitandro mandrakariva ny fihavanana hoe ny tiany resahana io tandrovina mandrakariva izy ny fihavanana mety ho sarotra aminao zany mety ho mora fa zay ny torohevitra omeny tompo hoe zay ny fitandrona ny fihavanana raha misy diso dia ny manana ny marina ny manatona aloha teneny mangingina rehefa tsy mety akao namana ray na roa rehefa tsy mety ataovy maromaro ary raha vao tsy mety amin'iny ajanono mihitsy ataovy tahaka ny mpamorietra sy ny jentilisa zay ny zavatra voalohany tandremo mandrakariva ny fihavanana anatin'ny fananara fa misy karazan'olona tena tsy mahay miaino mihitsy ireny dingana ataonao izy raha miaino izy efa milamina fa nyresahana fa raha tsy miaino izy ireny dingany ka raha misy amintsika ny tratran'izay dia io torohevitra omeny Jesosy dia olona madipo tsy mety miaino reny ny zavatra faharoa anatin'ny fampiherezana ny fiarahamonina anatin'ny fanjakan'ny lanitra io dia ny miombona amin'ny fivavaha manomboka amin'ny 7 indray tsika mila miombona amin'ny fivavahana le teo zany mifananatra amin'ny fihavanana ny anankiray miombona amin'ny fivavahana ny 7 aloha vakitsika lazaiko aminareo marina na inona fehezinareo ty ambony miara miombona isika miara mame nareo ozy izy fehezinareo miara mama manambara fiombonana zany miara mame miara mamatotra zany miara mama amin'ny zavatra rehetra ataontsika zany tokony marina fiombonantsika ao anatiny amin'ny asa rehetra amin'ny zava-manahirina rehetra miara mame miara mama miara mifampitondram-bavaka amin'ny zavatra rehetra izay ny dikan'io na momba ny olana na momba ny asa na aretina na momba ny fanompona dia miara mame miara mama ary zay no mahatonga ny fiangonana dia tsy miasa rery rehefa manao batisitsika hatsangana koa ny fiangonana satria pastery io mpitondra vavahany solo tena tsika rehetra manatanteraka ny batisa fa ny batisa dia any fiangonana fa tsy any pastery ary zay mahatonga ny tsy azo fafana tsy any pastery satria matetika amin'ny tanina mandrakariva hoe misy mpitondra vavahana naongana dia maty daholo ve ny asa nataony le batisa voafafa daholo zay matetika amin'ny taniny ankizy ny valiny zay tsy any pastery io fa isika rehetra niara-nanao ny batisa io azo ve zay sa tsy azo ka raha pastery miongana le batisa mitoetra foana satria any fiangonana iny any fiangonana iny satria tsika rehetra niara-maninona araka le teny teto niara-name azy isika rehetra zay daholo ny zavatra rehetra atao io ary zay ny fiarahamonina anatin'ny fanjakan'ny lanitra 7 vakitsika mifanaiky zay ny teny fanalahidy raha misy roa fotsiny dia mifanaiky izay le fiombonana amin'ny fivavahana mifanaiky ianareo ianareo mirahalahy ianareo mirahavavy ianareo mpiôdra sinsisa piray sapana piray amindiny raha misy aminareo mifanaiky angataka zavatra amin'ny anarako be dehibe ny atao hoe mifanaiky ny olona hivady mifanaiky hifampivarotra hiasa sy ny sisa matetika zany tsy dia ampiarintsika loatra andeha isika hifanaiky angataka an'izao azo atao dia azo atao amin'ny namanao zany angataka an'izao ary zay ny manahirina zany satria tsy dia ataon'ny olona loatra izy ny mpifankatia raha indraindray tsy miara-manaiky
fa angataka mba ho lasa fanambadiana io ary zay koa mahatonga za zaranao ary anao tsara ny aranao tsy mangatako rehefa misaraka anao rangatsika ny teny hoe ivady ho sisy fa mazava tsara io na inona zay misoratra ao na amin'inona ny fanekenareo dia ho azony zany rehefa mifanaiky ambavaka nareo amin'ny zavatra rehetra mazava tsara hoe na inona dia ho azonareo zany aza mitolona olana samirery ny dikan'izay na zavatra tsara angatahana aza mangataka samirery fa mifanaiky namany hoe mba hiaraka aminao mba hangataka momban'izao dia mifanaiky zany dia mety le izy fa tsy tahaka an'le ankizy vavy anankiroa zay hoe atsika hifanaiky tsika hivavaka fa mba hijoro mba tiako vadiko kay le angatahana anaiky hivavaka io mba hijoro koa ny tiany dia tsy nety le vavaka fa kay ty le zavatra angatahana ray aminy dia isa zany nomen'Andriamanitra le izy samy tsy nahazo zareo. Andininy 20 vakitsika naiza zay koa io naaiza mivavaha midikany mangata miara amin'ny namany naiza na any amin'ny fety na any naiza mangataka mivavaka raha misy olona zanak'Andriamanitra mifanatony dia tonga koa Andriamanitra zay ny dikan'io naiza io raha misy roa na telo ka tena manarin'Andriamanitra ny angonanao tongeo izy fa tena manarin'Andriamanitra marina ve ny angonana zay ny manahirana ary rehefa miangona aminarin'Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny atao fa tsy hoe nangataka tenao any Barea dia ny fiaran'ny vitran'ny olona ny vakino raha koa ve dia mba fangatahana mbavaka na amin'ny angona amin'ny anarako izy dia foany naiza io roa na telo zay le atao hoe fiarahamonina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny anankiray mifananitra amin'ny fihavanana anankiray miombona amin'ny fivavahana fa tena mamokatra io mahery io amin'ny zavatra rehetra ary tsy tokony misy tavela ndeha raisitsika ny fampiarana amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 teo Paul apôstôly manome ohatra vitsivitsy amin'ny fampiarana ny tenin'i Jesosy ny anankiray momba ny mpitarika anareo na mpitondra fivavahana 12 sy ny 13 vakitsika ary mangataka aminareo zay rahalahy mba ekenareo zay mikeleny aminareo mitondra anareo amin'ny tompo ary mananitra anareo mba hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany mihavana tsara zay le fihavana le olona mitarika anareo izy mananitra anareo mitondra anareo amin'ny tompo ajao izy tsy hoe ny grade na izy hoe ary aloha foana izy mipetraka fa mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany noho le asany fa tsy hoe fitiavana manokana na fitsinjovana manokana fa noho io asany io zay mitarika anao ho amin'ny famonjena zay mananitra anao mananitra ny zanakao ary tsy manoro voniny zanakao mihitsy izy dia jereo izy amin'ny asany ozy izy satria zay no asany ary mihavana tsara nandray ny teneniny manaraka 7:70 vakitsika ary mananitra anareo anary zay tsy mitoetra tsara ome tokony malemy saina ampahireziny reraka mandefera amin'ny olona tsy tokony misy olona abdiny zany ao anatin'ny fiangonana
zay mahatonga antsika misy ny antony nanganana sampana samihafa reny nge mba hahatonga ny olona tsy hisy hoadiny misy ho an'ankizy ho amin'ny tanora vehivavy ny sosiala sy ny sisa tsy tokony misy olona adino anaro zay tsy mitoetra tsara ome tokony malemy saina ampahirezo ny reraka ara-panahy ve sa ara-pananina sa nitahaka an'izany dia mandefery amin'ny olona rehetra andininy fa 20 vakitsika ahoanao sisy ok ianao izy mba fohibe ny fahatsarana fa tsy fohibe ny faharatsiana sy tokony ananjara toerina amin'ny fiangonana ny valy faty tandremo mba tsisy amaly ratsy fa mananitra kosa manitsy nitadiava mandrakariva zay tsara ino atao hoe culture d'excellence tokony anatin'ny fiangonana ahitana an'izany rehefa manao zavatra zay tsara no atao zany moa tenenina foana fa matetika le vola ratsy indrindra no mankaiza eto amintsika koa moa matahotra mpangalatra dia foriporitra be le vola fa rehefa manao zavatra zany zay tsara rehefa mihira dia tsara rehefa fitaovana dia zay tsara fa matetika zany a ny fiangonana no anaterina ny zavatra ratsy rehetra eny moko no zay marina fa fanaterina fahotana koa moa aty manko dia zay ararotina kosa na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra zay tsara oko ianao fohibe ny zavatra tsara amin'ny olona rehetra hoy sy na namanao na ny olona rehetra tsy avy aminao ny voahan'izay ratsy izy zany fampiarina nomeny Paoly apôstôly zany amin'io ka ny filazany tsara n'le fanjakana dia mampianatra antsika hiara-monina anatin'le fanjakan'Andriamanitra na dia mbola ety amin'ny tany ary ny fananara ho izy amin'ny fihavanana aza melana mialanenina amin'ny fihavanana hatramin'ny farany dia ny faharoa izy a mifampitaona iombom-bavaka angataka mifaneke amin'ny zavatra tsara rehetra ary miara-mivavaka koa amin'izay zavatra mety ho ratsy rehetra mba ho fiarovana ary mba ho famonjena ny tsirairay ho amintsika mandrakarivana izy zany fanjakana lanitra zany ampahiry antsika amen.
hivavaka isika. Faly ny fonaina ndreny teninao famelombelomana sy aina ho an'izay mahazo azy tokoa. Nazavainao ny fiarahamonina tondro zotra ho amin'ny fiarahamonina tokony iainanay anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Indrisy anefa Tompo fa matahotra koa izay satria tsy mifanaraka amin'ny nataonay ny zavatra teneninao teo. Raha manotany rahalahinao, nazavainao ny tokony natao amin'ny anabavinay amin'ny namanay amin'ny reninay amin'ny namanay. Indrisy anefa Tompo, zaranay ara solafaka izy ireny, zaranay ara zareo diso manao sakoa izay, ary tsy afaka nanatona azy ireo nampiseho ny fadisony fa niziriziry satria mba manana marina kely dia mitokozihitra amin'ny marina ananana. Mamindrafo aminay mamelany ilokay. Tsy ampivavaka izay, tsy ny fanatona hivavaka izay, na ao an-tokantrano na anatin'ny sampana, tsy mba misy olona firy mifanatona hivavaka angataka zavatra zany. Nefa mafy ny manjo indraindray, fitsapahana etsy andamina, te azo zavatsoa nefa malaina miombom-bavaka. Mamindrafo aminay. Eno ny vavaka mangina sandratray amin'izay nataonay hifonanay tamin'ny namanay sy ny amin'ny tsy fiombonanay ho amin'ny fihavanana sy ny vavaka. Ny fona aminao izay tompony amin'ny tsy fahaizany amin'ny tandro ny fihavanana tamin'ny namanay sy ny havanay, ny mpiara-mino aminay, ny tsy fahaizany ny ombom-bavaka tamin'izy ireo. Aoko ny petipetina maro samihafa amin'ny toetranay, fihetsikay, ny fiteninay izay manafotona ny hafa, nampalahelo ny fanahymasina. Sasao madio izay efa kely ka diovy ny fonay mbo afa-pahotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Tsika Andriamanitra mitsanganany reny teny soa mahafaly amin'ny mahafan'ny fahotantsika izy. O eny apôstôly masina, ary tonga Kristy nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana koa tamin'izay akaiky. Fa Kristy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ao amin'ny ray, fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'ny asa, fa Kristy Jesosy no manome izany fa asantsika
voaforona ambano ny asa tsara rehetra. No zany ry havana dia voavela sy voafavako ny fahotantsika no ny anaran'ny Kristy Tompo, kosa miamideran'ny Tompo isika manao hoe sambatra ny olona zay voavelony olona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Oraintsika amin'ny mpifaliana ny hira voalahatra. Isika misatranao zay Tompo ny famelan-keloka nomenao anay, tsy nahavahanao zay na ny kely na ny lehibe, fa midiovanao fotsy mangatsakatsaka noho ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Tompo fa voavaha izahay na ety an-tany na anan-danitra, satria niombona tamin'ny fihavanana, ny fananatra niombona tamin'ny fivavahana ko sa izay mangataka aminao. Meo anay ny andeha hijory anatrika ny rahalahinay na bavinay ny havanay, ka hiara ifampitatana indray amin'ny fiainana, hifanoro amin'izay zavatra tsara rehetra sy mahasoa, na ao anatin'ny fikambanana, na ao anatin'ny ankonana, ny fianakaviana na amin'ny firenena, mba samy katsaka ny tsara mandrakariva ary ombonaina izahay. Apetraka ambany fahasoavanao ny tsirairay manana anton-javatra angatahana aminao. Ao ny hiditra amin'ny fidiran'ny mpianatra tsy hoatsy, ambara tonga fototra ka hatramin'ny ambara tonga ambony, mijery sapam-pianarana ianarana ny sasany mbola sanganena isafidy, no Andriamanitra hijery ny tsirairay. Mifahombiazana fahirinatan-tsaina izy ireo, fa hainao Andriamanitra ny tompon'ny fahalalana ary afaka manome zany maimaimpony ianao. Ataovy maranitra ny sain'izy ireo, ary fahaizana fa tsy diplôma ihany, ary manana fahindrina koa. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa jereo, ao ny atrika fandidina, ianao ny jery azy ireo, anasitrana aretina hiaro ny aina tsy hidina nan-davaka. Ao ny mitady asa, ao ny very asa, ao ny manana asa fa kely ny fivelomana, jereo izy ireny, omeo asa mahavelona, ary ataovy mamokatra raha izay mandraraha, ary ome fahasoavana izay miasa. Apetraka ambany fahasoavanao ny etaeta ny tsirairay, ianao ny mahalala manome mihoatra izay angatahanay. Da io izao fiangonana zao sy ny sampana rehetra ho ambany fahasoavanao. Da io ny firenenay, ary ta io izay rehetra mikatsaka zavatsoa amin'ny firenenay. Da io ireo mpitondranay, na ara-pivavahana na ara-piangonana, ka ny fahasoavanao manana ambiampy hifampizarana aminay, ary izay koa hifanolotra ny tsara. Misaotra Tompo. Amen. Ny fanakepolon'ny larina fahaefatra no hoeredontsika amin'ny fandimby.
manambarany finoany Jesosy Kristy isika araka ny teny nataony Jaona mpanabotisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika. Misy ireo avatsika izay hoarabaitsika nomen'Andriamanitra ny fara manolotra ny zanany amin'ny fiangonana. Vala amin'ny 27 ny andinin'ny voalohany dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Kely Rakoto Malalardy Lontsoa, zanaky Rakoto Malalandy Andriniaina sy Ramila Nandrasana nomena fitiavana. Zazakely Riantsoa Itokina Reamina, zanaky Arson Riantsoa Frank David Bayan sy Asombola Manantena Soa Fiobina izay manatrika atsika etona. Oe soratra masina. Izy efa nampivoaka avy tao ankibon-dreniko ianao. Ahatra nankibon-dreniny dia efa nankinina taminao ary efa Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo. Koa dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaranao zay tompono ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany natrehanao. Izany dia maneho fa tsy miova ny famindramponao, tsy miova ny fanekenao, ary mitaranaka amin'ny fandimby ianao. Ingatahanay dia anehoanao ny fitiavanao. Amparezinao reto ray aman-dreny reto amin'ny fanabeazana, fanolokolona, fitezamina ireto zaza ireto. Ampanjaka amin'ny tokantranony izy ireo, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, mba hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra zany tokantrano zany. Ary anolotra ny zaza ireo amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany. Izay fiangonana koa avozy mba hahery hanabe ny ankizy sy ny tanora menao anay. Zany nangatany amin'ny anaran'i Kristy le tia zaza. Amen. Dia miarahaba anareo izahay ry havana nomen'Andriamanitra ny fara. Ary ento reto zaza reto tezao tsara, itombo saina, tombo tena, androso fitia Andriamanitra sy ny olona ary ho amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Kristy izahay. Fifalinana ampy fifalinana antsika satria misy koa ny sakramentan'ny batisa atolotra ny reto zanatsika. Valo amby 700 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa iomanantsika dia hiatrika ny alitara masina izy ireo.
fahaliana no andraisitsika reto avantsika rehetra manolotra nyzany anao amin'ny sakramentany batisa enontsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao ony tompo efa nomenahy ny fahefana rehetra hanandanitra zay ty amin'ny tamy ko mandehana ianareo ataovy mpianatra firena rehetra manaova batisa azy ho amin'ny narany ray sy ny zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nydioko anareo ary ino za momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ary oroko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao aho ary no kosa dia ho zanako ho koa ny apôstôly masina ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy amen no zany ravana dia misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo valinareo araka ny sitraky ny fonareo moa manolotra marina reto zazy reto Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpirompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny andro mpiainanareo rehetra ekenareo ny antantarany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara zay tokony atao aminy hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana izao anaiky an' Jesosy izy ho tompo ary azo hery izy ireo ka amindany asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy ireo sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azy ireo isan'ny mpianatra sy kolalady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ireo ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy mpanefana samin'ny tompo mangataka anareo ary todika ny fiangonana anamafa mipahabe maso ny fanekenareo manotra ny zanakay ao an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay nijorona amin'ny asa hompanampon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny ampaterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitomboniny amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny Jesosy Kristy tompo mba hahazoany hery andavany asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka sy ampiditra azy mpianatra sy kolalady izahay ekenay ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azo ho mpandray samin'ny tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatanteranay izany amen mandre nareo Andriamanitra enina amby efapolo amby roanjato na andininy faharoa sy ny fahatelo no raintsika dia hitsangana isika fiangonana satria zay fehezina ety amin'ny tany dia fehezina any an-danitra ivavaka isika Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao
tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa ko mitalao aminao izahay raha io manatrehanay aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanteranay hita mpanaovana izao batisa izao raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana sy fanadiovina anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ireto zaza tao batisa reto ane hovaray mandrika zay amin'ny fanekenao ampitafiny zanakao izy ary mpiray soendrika aminy no ny asa ny fananao masina mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrika zay. Faly misaotra anao izay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonay amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto mbo eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny fariny amin'ny fivavahana aminao ampeon'ny ray aman-dreny azoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao ombany fahasoavanao ny ezika rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto ngatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Rakotondravula Gisler Asli. Rakotondravula Gisler Asli. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotondravula Gisler Loïc. Rakotondravula Gisler Loïc. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony tompo anaka azo matahotra efa niantso ny anaranao aho efa nahavotranao aho ianao entireo izao azy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha fa raika amin'ny telopolo amin'ny fitonjato dia rahantsika ny tompo anaovana ny rakom-pisaorana. Ankatoko ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo isika ny raha fa 2:111 entananao ny raiko no iraitsika hitsangana ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra sy izay mieritreritra tokana amin'ny volana Oktobra.
Manjaka faharoa toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Eli tamin'ny Elisa nasiny anao. Mahazo toerana ianareo. Resaka mpaminany. Misy teny atao hoe zanaky ny mpaminany aho. Resana ao Elia sy Elisa. Izay ny mpandray anjara ao anatin'ny tantara ny vakitsika teo. Elia, Elisa dia ny zanaky ny mpaminany. Dia mpandray anjara ankoloka moa Jehovah Andriamanitra. Na mitenitsika hoe fanomezam-pahasoavana, fiangonana, dia ilaina foana ny mianatra. Ity sekoly ny mpaminany ity zany no karazana sekoly voalohany indrindra nisy momba amin'ny teolojia. Sekoly zany ilay hoe zanaky ny mpaminany, école zany izy io. Nisy tany Betely, andininy fahatelo, ary nivoaka hoy izy ny zanaky ny mpaminany tao Betely. Raha mijeritsika nifindra tamin'ny Jeriko zareo nivoaka koa ny zanaky ny mpaminany tao Jeriko. Indray izy tsy azo ny tandrina sasany rehefa ampianarina ina moa ty zanaky ny mpaminany. Vondron'olona mianatra amin'ilay mpaminany io. I Elisa zao mpianatra izy. Mpianatra Elia araka ny voalaza teo. Le mpampianatra ao ne amndeha hoentin'Andriamanitra ireo efa fantatrao ve? Ianarina zany io faminaniana io na dia fanomezam-pahasoavana. Matetika manko ny fiangonana indray mieritreritra hoe fanomezam-pahasoavana ka tsy mila anarana. Marina tapany zany. Nanay ny mpiandry mieritreritra hoe manam-panomezam-pahasoavana ampitany hoe tsy mila anarana, mila mianatra. Zay no mahatonga amin'ny fiofanana maro samihafa reny. Ny fanomezam-pahasoavana dia tezaina amin'ny fampianarana. Tsy mianatra zany ny fiangonana, ary ny anaran'ny fiangonana ary dia mpianatra mihitsy tamin'ny voalohany disipla. Ka io faminaniana io zany dia zavatra ny anarana misy natao hoe sekoly ny mpaminany. Sekoly ny mpaminany. Zay zany zavatra voalohany hitantsika hoe ary amin'ny andron'ny Elisa ary zany Samuela efa nisy io sekoly ny mpaminany io. Ireo zany ny mpaminany dia olona mpitondra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety zavatra lasa, mety zavatra kehitriny, mety zavatra ho avy. Fa matetika koa ny fahadisoantsika da raha hoe maminamy dia vinamina ho andoha dia zavatra ho avy foana. Ary indraindray koa mpanao fahagagana fangarontsika amin'ny mpaminany. Jeremia zany na Jeremia tsy nanao fahagagana na indray mandeha ary tsy hainy mihitsy zany. Fa izy dia mpaminany. Satria ny mampaminany dia mpitondra amin'ny tenin'izy. Mpitondra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny fiangonana mpaminany satria mpitondra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe miresaka zavatra ho avy ihany na ny lasa ihany fa ny ankehitriny ny olona raha ny zava-dehibe. Inona mitokona ataon'ny olona amin'izao. Zay zany ny tena mpaminany. Zay mahatonga ny fiangonana dia mpaminany. Ny mpaminany dia zavatra efa nisy ela be ary mbola misy ankehitriny satria mbola miteny ny fiangonana, mbola manitsy ny fiangonana, mbola mananitra ny fiangonana amin'ny mahampaminany azy.
ka miteny hoe zao ny lazainy Jehova ko amara donay zao ny lazainy Jehova mbola mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra izy amin'ny mahampaminany azy eo amin'ny firenena satria ny mpaminany dia olona miteny manoloana ny fiangonana sy manoloana ny firenena ka tsy azo tampenam-bava izy satria tenin'Andriamanitra ny entiny ary ny teny hoe maminany amin'ny teny Hébreu dia avy amin'ny teny hoe nabi mangotrakotraka midikan'izany mandevilevy satria raha vao tsy miteny izy dia mangotraka ny ao anatiny eo ary mirehitra tahaka ny Jeremia miala amin'ny taolako tsy maintsy miteny izy tsy sarotra ny akory ny teny fa marary ny ainy raha vao tsy miteny izy satria kapohan'Andriamanitra izy raha vao tsy miteny zay midikany hoe maminany mangotrakotraka mandevilevy mitsipatsipaka midikany hoe maminany ary zareo le mpaminany ireo fa tratran'izany daholo tsy mora akory le maminany milaza amin'ny tenin'Andriamanitra ianao koa matahotra ilaza azy na tonga ny Jeremia miteny zany mbola zazy tsy haiko miteny an'izany tsy mahazo miteny hoe mbola zazy izy Andriamanitra fa ianao tsy maintsy miteny ka tsy mora akory le hoe mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra indraindray le teny mihitsy efa tsy tianao entina tsy tianao eno ary io tenin'Andriamanitra io ahoana no ampiainao ny olona an'io nefa ianao ary tsy te hiaino an'io satria mafy izy io indraindray kanefa zay natao hoe mpaminany ary zay mahatonga an'io tsy vitan'ny fanomezam-pahasoavana mila ny anarana Elisa mpianatra Eli ireo zanaky ny mpaminany ireo zany dia mipetraka any mandavataona mandrakizy mivoaka mandeha maminamy tahaka ny seminarista zany mpianatra mpitandrina sy ny sisa ny olona anao mpitandrina nge efa mahatsapa an'le antso izy fa amboarina misimisy tefena misimisy koa izy ho lasa tena pastera tena ho mpaminany marina fa matoa izy mitsofo koa zany dia efa nahatsara ho antso fa indraindray ny fahasoavan'ny fiangonana zany rehefa ary mitovitovy ihany manko ny miaramila sy ny fiangonana matetika indrindra fa izay madididitra zany alefaso miaramila izay madididitra koa asaivo manao pastera o zareo akany any tsy fitaizana zaza maditra ary zay madisy ny miaramila tsy fitaizana zaza maditra mandeha manko ny concours sy ny sisa tahaka izany koa ny fianarana pastera tsy fitaizana zaza maditra akory fa matonao mankamo dia voantso ianao ho miaramila voantso ianao ho pastera fa hitaizana ny antsonao nahatongavana any ary zay mahatonga le mpianatra pastera indraindray zany azon-doza indraindray voaroaka sy ny takan'izany satria le antso rehefa tsy ao aminao dia voaroka ianao fa mila ao aminao le antso ho tezaina na dia hoe tsy anjery akory le olona fa olombelona ihany izy tsy anjely fa sainga efa nahatsiaro voantso izy mankao dia eto zany tsika zany mampianatra ny hoe ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia tsy maintsy tezaina izay mahatonga fifanana maro samihafa misampana reny efa ao aminareo fanomezam-pahasoavana io mahadekona mahazao mahampitendry mahainona fa mila mifampitaiza fa na ny mpaminany ary nanana sekoly ny mpisorona nanana sekoly tamin'ny fotoana any mandrika kehitriny dia mila mifampitaiza isika mba havanina kokoa ny asan'ny tompo amin'izay rehetra lehintsika hivavaka isika misaoranao zay tompo satria zarazarany samihafa ny fanompoana fa ny tompo dia iray aminy zarazarany samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray aminy zarazarany samihafa ny asa fa Andriamanitra dia iray ihany manerana izy rehetra ao amin'izy rehetra miaraka amin'izy rehetra misaoranao zay tompo no amin'izany mpianarinao zay hitaiza ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao anay amin'ny fiofana na amin'ny fampianarana amin'ny fifananarana mba ho lehilahy lehibe vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny finoana ampianaro zay tompo aza sasatra mampianatra anay mba hahavoka-tsoa amin'ny fiainanay izy rehetra tao ny omana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo zay mba tsy hisotro fanamelohana ane fa mba tena hisotro fahasoavanao nofo mandrany Kristy zay fiainana mandrakizay ampiomaniny fonay tsy izay ihany fa ireo izay tsy afaka kehitriny jereo ampiomaninao izy ireo mba handray izany fahasoavanao izany noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy amen iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika
aminareo izay ao amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Ko amin'izany, satria efa hanao amarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Romanina 5:1 toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Anatanteraka famangina any Amanandriana Mahatsinjo any Sabotsynamehana any ny fiangonana ny safifa ny sampana sekolelahady rehefa vita izao fotoam-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady. Miverina ny ariva amin'ny 3 ora torakandro ny rantsana tany ketsa. Androany ihany koa no farafisoratana anarana ho an'ireo ankizy rehetra eto amin'ny fiangonana andeha hitsidika ny orinasa izay karakarain'ny sampana sekolelahady. Marihana fa orinasa mpanao sakafo lehibe Abibo etsy amin'ny bypass no hotsidiana. Amin'ny 7 ora maraina no fiangana eto amin'ny fiangonana. Mivarotra ihany koa izy ireo dia manasa antsika handray anjara amin'izany. Sampana mpanazava stily. Finaritra. Misaotra an'Andriamanitra ny sampana fa tanteraka soamantsara ny lasy lehibe 520 izay natao tany Vatomandry ny 20 ka hatramin'ny 420 ny volana Aogositra. Isaorana amin'ny birao fiangonana sy ny mpitandrina noho ny fanohanana. Ankasitrahana ny kapea sy ny sakaiza tamin'ny fiarahamientana. Isaorana ihany koa ireo iray aman-drenin'ny mpikambana rehetra tamin'ny fanohanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana Dorcas. Finaritra ho anao sy ny ankohonanao. Mijanona vetivety sika mpikambana rehetra anio rehefa mirava ny fiangonana. Rakim-pisaorana. Zavatra iray aloha no angatahiko tamin'i Jehovah, izany no hitadiavako dia ny toetra ao an-tran'i Jehovah andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahamarinan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Misaotra ny Tompo tamin'ny valim-bavaka, mangataka vavaka ny amin'ny hitondrana ny fiainanay menakavy. Izany dia atolotra ao amin'ny pasteur Mikaela, pasteur stagiaire, sampana Dorcas, sampana fifoazana. Rakim-pisaorana noho ny 7 taona ny fanambadianay atolotra ho an'ny Tily. Hideran'i Jehovah aho raha mbola miaina koa, iny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Rakim-pisaorana noho ny fahafahako fanadinana baccalauréat atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela mianakavy sy ny sampana Dorcasy ary ny Sampaty, mangataka ira laharana 177 Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadianay. Manolotra izao rakitra izao ho an'ny fiangonana. Misaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Misaotra no ny fitantananao ny fiainanay sy ny fahasoavana arotsaka ho anay mandrakariva. Nanomezanao anay valim-bavaka ka nahazo asa soamantsara ny zanako 3 menada. Deira laza voninahitra ho anao irery ihany atolotra ho an'ny fiangonana. Iny miezaka hanatratra marika aho ahazoako ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fanabeazana sy ny andraikitra nomeny teto anivon'ny Sampatia Chapelle Militaire. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny Révérend Docteur Rakotomanga Mikaela sy ny vondrona Tily. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahafahana fanadinana sy ny nahatratrarana tsingeritaona nahaterahana. Atolotra ho an'ny Révérend Docteur Rakotomanga Mikaela mpitandrina sy ireo mpitandrina mizadra rà, mangataka vavaka ho an'ny toy ny fianarana sy ny ho avy rehetra. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany.
fifalena ho antsika navitany fanamasinana ny fanambadinany reto azanatsika rakotra fandrinena fanomezina sira velonirina Soabel Johnson raha o zero dia hitsangana vavaka ho anareo ny fiangonana sora tompoko olo tena ho atokana ho mpandray mba miakatra tia ndrian'ny tronona mity miantsa ivavaka isika misaranao zay tompo na amin'ny fahasoavanao zay zao anay manolotra zao zanakao sao amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ianao ny fidy anao ny antso ka ianao no atateraka izany fa tsy mba olombelona petraka ambany fahatsarao ny fioanana rehetra ary ianao Andriamanitra no anendry azy ho tonga ho mpandray fanasan'ny tompo tahino ny ray aman-dreniny tahino ny fianakaviany ho ao aminao mandrakarivo amin'ny anaran'i Kristy Jesosy amen. Mahazo toerana ho amasinina fanambadiana amin'ny heriny raha Jafindramaro Xavier François sy Randriamandantenaina Rindratina, Randrianambinina Cédric Carel sy Randrefenimanina Tamboniaina Priscilla. Raha o ireo dia hitsangana ampitoerana ihany. Ireo izy ireo ny iray mbola amin'ny fiangonana hafa. Sora tompoko. Pasteur Frank mamaramparana dia metsika fitenenana zany izy dia mandroso anao pasteur. Misatra n'Andriamanitra ry havana natratra ity andro anio ity dia misatra n'Andriamanitra ihany koa izay mamerina fisaorana ary misaotra trano ny amin'ny Andriamanitra izay navitana ny fizarana asa nandritra ny ray taona mahery kely teto amin'ny sapely militaire Ampahabe dia misaotra n'Andriamanitra ihany koa navitana ny fianarana sady fiomanana no fianarana mantsiny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina dia izy no nitantana ka tanteraka sy lavorary izany ary tanteraka tamin'ny 17 Jolay lasa teo ny famoahana teny Antsamanitra dia mananitra tany ny fisaorana ho an'ny fiangonana Ray Manontolo izay tariny Ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny filohan'ny fiangonana ny dikona sy ny loholona ny sampana ny fikambanana ny fiangonana tsirairay avy ny kristiany tsirairay avy izay nanohana sy nampianatra nandritra izay fotoana izay satria fianarana natao teto ary ianareo rehetra dia nampianatra anay koa na dia mitory-teny azy zay nefa nareo koa mampianatra anay mankasitraka ny amin'izay rehetra izay fa Andriamanitra ny hitahiry ianareo tsirairay avy eo amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana dia izy ihany koa no anolo-tsaina ary izay tenin'Andriamanitra izay mampaminany fiangonana izay nisehitra nataonay teto dia ny tenin'Andriamanitra zaraina dia aokana hitombo betsaka any aminareo dia noho izany anio zany no alady farany ifankahitantsika eto amin'ny tranon'Andriamanitra dia anao veloma finaritra ho antsika rehetra samotahin'Andriamanitra ary zany no niazakazahana avy tany ankadilalany nanketo so dia lasa iny dia tsy niteny dia zay zany izy dia manao veloma finaritra ho anareo tsika rehetra ka amin'ny manaraka indray tsika mifankahita dia manasa anareo mbola hanasa anareo indrindra fa ny amin'ny tafika masy tsy maintsy ampandraisinay anjara koa nareo any aminay narefa nanao taminay n'olona hafa izy zay koa mba angataka koa zay tsy maintsy tongany ianareo ary inoko fa ho tonga dia angataka koa zay fa mbola ho avy ny fotoana mbola ankenina amin'ny tompo ihany koa ny fotoana rehetra ny amin'izay fotoana izay any mananaravaratra efa nitenenina teto fa averina indray any amin'ny district ny mananaravaratra commune Ambodiampana zany ny toerana ny vitorina moa atraiza moa
zay zany no toerana misy anay dia manasa anareo hoan'izay afaka mamangy mialohan'ny fanasana dia ho tonga mba mandeha sambo koa zany vata matavy mankany dia ohatran'izay zany izy fa anay mianakavy zay rehetra zay satria efa loha lalana zareo izy telo mianaka fa tsy mbola ny mananara fa mbola ny Feneriveste ndray zareo manao vakansy mialoha dia makasitraka indrindra tompoko dia ahotainy Andriamanitra isika rehetra kobakobatarana amin'ny pastera isika rehetra sotra pastera efa pastera be mihitsy izy zao tonga ty amintsika koa pastera Arnaud président synodaly dia miarabo anao pastera dia mangataka anao ndray fitenenana izy ianao no mitondra dia misy koa ny programme ho lazaineo momba azo mianakavy kely tsangano ny tanana zay mbola matadida amin'ny pastera Arnaud nanao stage teto reny misy tanana mitsangana reny efa olon-dehibe tsika izy zao dia manona ny fiadanana ho antsika rehetra ry havana dia miarahaba ny ray aman-dreny mpitandrina vady ianareo Brao sy komity dikona lolona ary mpianakavy ny finoana rehetra 20 taona lasa zay dia ny zaza teraka tamin'izany zao efa lasalasa dia misaotra an'Andriamanitra ry havana fa afaka mifanaritavintsika ny taona fitambin'ny 12 zay nitendreny ho président synodal ao Ankazobe ny anaran'ny synodam-paharitany vonzongo vavolombelona misy fitandremana 920 fiangonana 920 tafo zay zany ny andreketanay dia mpitandrina 470 katekista délégué 430 raha amin'ny resaka fiangonana tsy mora ny asa satria misy amin'ny toerana anankiray sady tsy azo bisikileta tsy afaka moto tsy afaka tomobile fa mandeha an-tongotra antsandra volaina zay ny anarany amin'ny anarany raha teo rehefa makany dia savolaina be dia io tanàna io zany antony tanàna zay moa mifampaheriny mino zay le lohevitritsika io tanàna io zany raha vao mafantatra hoe misy vahiny tonga dia mandositra dolo vatandelahy rehetrarehetra inona ny antony matahotra fanjakana voatazana zany ianao dia mandositra izy dia manontany izy reny olony reny mitondra fivavahana anao tafika mazay azalahy vao mipoitra ary ny antony andosirana zany maro ny tsy manana kopia ary azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny manana kopia noho ny alavita ntoerana dia rehefa fantony hoe mpitondra fivavahana manao tafika masina dia iny ry zareo mipoitra dia mifampiresaka tsara dia anisan'ny manamarika ny tanàna koa zany dia hoe tovitovana amin'le faritra atsimo tsy manao WC dia rehefa manao le ana rehetrarehetra zany dia makany amoron-drano dia tsy maintsy mivatsy kobay kely zany ianao rehefa makany satria raha vao fantatra io biby io zany anao makany dia arahany dia raha vao mitontona le zavatra dia ifandrombahany ka raha vao tsy manana kobay zany ianao dia sahirana azonareo ngamba ny tiana tongavana ireo manao sociologie sy anthropologie tokony mankany mijeran'izany mary zany dia ny tiana tongavana amin'izany moa ry havana dia zao mila mpanao tafika masina mila mpanao tafika masina zay pasteur teny teny hoe mangataka izay ary zay koa mba hangataka ozinareo hoe alefa asana amin'ny tena enjany izy dia alefa any amin'ny tena enjany amin'le tonotona alefa any amin'ny antonotona afaka fiara misy dolo ihany zay le fiara-miasa hoe ny fitoriana filazantsara manerana zao tontolo zao fa mbola enjana ihany mifandray be ny tanàna ihany moa zay na lehibe ny tanàna zagaga hoe fanganareo pasteur efa lasa nakany tamin'ny premier mandako zany nakany ozy izy fa efa mandanaka telo mbola tsy nitsidika n'io tanàna io dia mila vavaka zay hoentambavaka ihany zahay dia manarak'izay afantarantsika ny Ankazobe moa zany dia zavatra vitsivitsy anankiray moa le accident tsy hoe misy lolo io le manjay misy lolo io tanànanareo fa be fiolahana
raha voalavalava zany le dia de mety tratra ny torimaso fotsy de varinan'iny de lasa varina any. De faharoa manarak'izay a ny tsy fandrimbalemana kidinapina moa na lazalaza atao ao zay kanefa isaorana n'Andriamanitra isaorana ihany koa ny mpitondra fanjakana zay mandefa miaramila mampandry fahalemana de efa manomboka milamina zany tanàna zao. Zany akory tsy mampatahotra hoe vao misy mpitandrina vao terena zany hoe ozy le zany ahoana le dahalo any toerana rehetra misy dahalo foana fa zao a rehefa miaraka amin'ny tompontsika de ain'Andriamanitra ny miaro ny tsy fandriambalemana efa manomboka milamina any. Fa anisan'ny afantarany olana aminay koa ny dorotanety zay moa mahazo larana telo voalohany foana raha tsy voalohany zay fa telo raha tsy faharoa voalohany amin'ny resaka dorotanety. De miezaka ihany moa ny fiangonana manabe ireo zanak'Andriamanitra amin'iny tanàna iny de mangata vavaka mila vavaka zay efa mivavaka fa ny fivavaka iny marina ozy izy de mahery indrindra. Ary ny farandry avany de ankalazan'ny 20 taona nampitandriny izay de fifaliana ho anay mianakavy ny manasa atsika zaranay aza nareo rehetrarehetra reo tonga any ao ankazo be tamby tanàna de zay tahiny tombo daholo. Misaotra président de na intsika rehetra zany a de olazaina intanina eto ihany ny daty amin'ny zanankazo be afaka mankanytsika amin'ny fanotronana ny président synodal mianakavy. Misy ny famaranana ny jobily pastera satria tsika efa nahazo président nefitsika vaovao le teo azavaina tsara fa tsy hoe tsy lany fa misotro ronono izy tanteraka mitsahatra masa mampitandrina ka zay tean'olotra fanomezana ho amin'izany jobily ny président mizany de misy boky volamena ty soratana sady soratanao ny fanomezana afaka manatina mpitandrina zany tsika kristianina tsirairay na dekona manoratra amin'tia sy milaza ny fanomezana tianao atao aterina zany tia any amin'ny farany oktobra ka de manana ray volana eo zany tsika anoratanato sy anolorana ny fanomezana avy amintsika de manentina tsika ho amin'izany ray mandrenitsika izany miaraka ny toroteny teo hoe ajayntsika izy no ny asany amin'ny fitiavana. Iroso amin'ny fahaloratena amin'ny alalan'ny rakitra itsika eo ny choral eo ny hira nangatahany avatsika ny dekona ndamina atsika amin'izany.
voaraintsika ny hera mialoha sy aorian'ny tsodrano. raiso amin'ny finoana mitsodrano izay tononona somenanareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra natanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy ary ho an'Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrika izay mandrika izay. Amen. Petraka ianareo manao vavavaka mangina apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy mba hikenareo izay mikely aina aminareo sy mitondra nareo amin'ny tompo ary mananatra nareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany mihavana tsara. Ho an'Andriamanitra hirerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka
ary ny fanamasina amen. Miarary ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra.